mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Alomerabantsika tsirairay avindray tratra ity sabata faharoa amby roapolo ny volana Jolay ity. Tonga ao mifampidirana lesona indresika dia ny lesona manaraka zany mandritra n'ity herinandro vaovao ity dia manasa anao anaraka an'izao fampidirana izao indray fa tsika miditra any amin'ny lesona fahadimy. Alohan'ny dirantsika ny amin'izany dia vavaksika. Ry Tompo Andriamanitra mba hala misaotra anao izay fantahinao tokoa ka mbola velona ina nitahinao menao hery ary koa afaka hiatsika ny herinandro vaovao. Ngataka aminao nefa izay mba hitaonanay mandrakariva ny ao anatin'ny teninao ka ahafahanay mandeha amin'ny lalana tsara, amin'ny lalana marina izay miaraka aminao. Mety zary ianao hiteny manoloana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika mandritra ny herinandro ity dia manao hoe fanavotana marin-drano ny hazo fijaliana sy ny fiangonana. Fanavotana marin-drano ny hazo fijaliana sy ny fiangonana. Ny tsy anjery dia amin'ny Efesiana 4:17 sy 14. Manao hoe fa ankehitriny kosa ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa napakaiken'ny rano Kristy, fa izy ny fihavanantsika izay niaray antsika roa tonta ka nanjava ny hevitry ny fisarahana. Amen. Alao sara an-tsaina hoe jentilisa zany ianao, Grika, izay nanjary tian'Andriamanitra, izay Andriamanitra ny jiosy ny filaza azy tamin'izany. Raha ny dia marina ny laozanao ny fivavahana tamin'ny Andriamanitra maro ka nekenao ilay an'ny ten'Andriamanitra marina, eo ampandehananao mamakivaky ny kianja tsara tarehy sy ireo andro voasikotra izay kanto dia kanton'ny tempolon'i Jerosalema dia inzao manainga anao hidery an'Andriamanitra ny fanakoaky ny fanompoam-pivavahana. Eo indrindra nefa no indro mifaneja amin'ny rindrim-bato ianao, mirefy 2 metatra mahery ny haavony izay misy 4 voasikotra amin'ny teny latina sy grika, melanelana metatra vitsivitsy, manao hoe tsy misy hafa firenena mahazo mandingana n'ity sakana ity mba hidirany ao amin'ny faritra manodidina ny tempoly. Raha misy tratra na iza dia tsy afaka nometsina afa-tsy ny tenany ihany raha hiaran'ny fahafatesany vokatr''izany. Matsiaro tena ho voaroaka, avana sy voahilikilika ianao amin'izay fotoana izay. Fiovana lehibe no entin'ny hazo fijalian'i Kristy araka ny voalazan'i Paoly amin'ny Efesiana 4:2 izay mandrava ny sakana sy ny rindrina izay mampisaraka, nanafoana ny fisarahana, nampiavana ny olona tamin'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Izany no fanavotana midina, izany no fanavotana omeny antsika. Nampiavana ny olona samy olona koa ny hazo fijaliana, ary izany no fanavotana marin-drano. Na nanafoana ny fifankahalana ny hazo fijaliana ary nampiavana ny jiosy sy ny jentilisa ka nakambany olom-baovao ihany izy ireo. Izany hoe manjaly tempoly iray vaovao izy ireo dia fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Mandritra ny herinandro ity dia makafaka ny makasika an'izany isika, izany hoe fanakekezina nataon'i Kristy izany fihavanana izay nomeny antsika izany, ary hoe manao ahoana moa izany hoe
manandrava ny hevitry ny fisarahana tokoa izy. Ingane ny lesona zay voaratovintsika mandritra ny tianandro ty nahatonga anao nakaiky bebe koa hatrany amin'Andriamanitra fa koa hanome hery anao mba hiavana amin'ny hafa. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany, misaotra anao koa ny amin'ny fampihavanana nomenao eo aminay sy ilay iray. Misaotra anao ny amin'ny fitiavanao sy ny fampihavanana izay atolotrao ihany koa eo aminay samy olombelona. Tsy tanteraka izay kanefa mangataka mba hitoeranao mandrakariva mba fahanay mihavana ny amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.